Dia afany miarabantsika rehetra indray amin'izao takarivan'ny izao. Ity zany serasera 3 minitra fa efatra angambany raha tsy diso manararaotra kely ny fitohanan'ny fifamoivoizana dia mizara kely aminareo. Androany moa zany alahady tokony tsisy fitohanana ohatran'izao kanefa ny angambany misy hetsika eto Roma dia mba mijanona kely. Ny zavatra lazaiko androany voaka kely aty zay dia nifanena tamin'ny mpanao politika anankiray solombavambahoaka Madagasikara lany teo amin'ny boriboritany 5 ao Antananarivo. Andriamatoa Girivo ny nafinaritra tamin'ny fihaonana na dia hoe voavetivety zay ny tany Madagasikara dia mba afaka mifampizara tamin'izy ireo ny hevitra mikasika ny zava-misy any Madagasikara ary ihany koa afaka naheno taminy zany amin'ny mahasolombavambahoaka azy ny fijeriny sy ny fomba fahitana ny resaka politika ao Madagasikara. Mahafinaritra fifanakalozana ohatran'izany satria izay moa ny anisan'ny tena ilaina ny solombavambahoaka mba hoe milaza ny zavatra misy sy mitondra ihany koa ny tenin'ny vahoaka na dia hoe tsy anisan'ny hoe vahoaka ny boriboritany Antananarivo 5 ary izay. Izy raha teo moa miteny hoe tsy ao ihany izy miasa fa mivezivezy eraky ny Madagasikara ray manontolo ka anisan'izany zany mba anisan'ny nafahany nandray ihany koa ny hevitra sy ny resadresaka taminay na dia tsy resaka hoe politika ray manontolo raha ny resaka tamin'ny fihaonana. Dia tamin'izany ihany koa nahitana ny rondro izay ondro mainty ny fahafantarantsika anazy ao amin'ny Facebook tamin'izany fotoana izany. Tsy nanao Facebook intsony moa izy dia rehefa mba mifanainatra izao dia mba ezahana ampiresahana dia fampiresaka momba ny vlog na ity serasera 3 minitra ity izay dia indro misy hafatra kely avy any aminy. Niagavanako rehetrarehetra zany eto amin'ity 3 minitra ity, serasera 3 minitra any Eko. Ity moa zany vlog tenony fa tsy manoratra. Manatana anareo narakatra ny vlog ny hery fa aza dioko nefa fantako nareo fa mijery an'izay soratako any amin'ny radio vasikasy sy any amin'ny serasera sy vlog ny kalamako. Dia any daholo ny vaovaontsika fa eto ambava fotsiny. Ciao da Roma. Dia misaotra rondro moa zany araka ny lazainy teo zay dia miandraikitra manokana momba ny vaovao.org sy ny radiovasikasy.com eo amin'ny fizarana ny vaovao indrindra ny resaka ara-tsoratra ny tena ataony dia isorana be da be izy amin'izay zavatra efa vitany ary amin'izay zavatra mbola ataony rehetrarehetra. Izy ihany koa azontsika ifandraisana rehefa ohatra ka tiany metraka vaovao tia andeha vaovao ty aminay dia ny adresy ifandraisana aminy zany ao amin'ny site vaovao.org. dia izay indray ny androany fa mbola manasa antsika hatrany manome hevitra na fanohanana na ihany koa tsikera tsy mampanina daholo zany fa mamparisika ny mahita hoe misy olona vitsivitsy manomboka mijery azy. Dia misaotra antsika rehetra dia veloma dia manaraka indray mety rapitso mety rafaka pitso mety amin'ny 2 volana tsy ferany zany fa manao foana aloha rehefa mahavita.